Bruno Rabaruel, filohan'ny groupe expert et scientifique consultant, ary koa mpampianatra pikarika. Betsaka ny resokatsikavitra eto amin'ny firenena raha nambarany ary mila mitondra ny anjarany tsirairay manoloana ny tranga marobe eto amin'ny firenena. Efa nanomboka tamin'ny repoblika voalohany ny tena no nahita sy nanaraka ny raharaham-pirenena, ka tao anatin'izay indrindra no lazany fa betsaka ny olona natsikaritra eto amin'ny firenena. Ny olona no dia maro samihafa ary tena maro anisa. Ary tsy vitany hoe maro fotsiny fa tombotombo azy isan'andro, na ny karazany, na ny habeny, na ny lanjany. Dia matoa mametraka pantanintsika hoe na ny olana sy tena olana, dia satria ilaina aloha ny mamaritra azy. Satria ny malasa fisainana anay dia izao, na ndresano amin'ny olona fotsiny hoe inona ny olana dia sahirana ange. Tikan'izay ny mamaritra, zay le amin'ny teny frantsay hoe formaliser. Satria reraka ny sain'ny olona, na dia reraka ny resaka olana fotsiny azy. Mihavery ny asan'ny teny sy ny asan'ny tanindrazana ihany koa. Isika rehetra nefa dia samy tompona andraikitra avokoa ao anatin'izany. Ny fiverenana miainga amin'ny soatoavana malagasy no vahaolana hita amin'izany. Ao anatin'izany indrindra dia misy ihany koa ny hetsika izay karakaran'izy ireo ny alahady faha 20 ny volana desambra ao Ankorondrano. Ho voateny ao anatin'izany avokoa ny mahakasika ny rehetra fa indrindra entina hanabeazana ny tsirairay amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Fandray anjarana biriky amin'ny fankalazana Noely, miseho zany fidiran'Andriamanitra nahary, nefa koa fampifaliana ary fampahirezana famelombelomana fanantenana ny mpiray firenena amin'ny alalana n'ilay hoe tenin'Andriamanitra filazantsara herin'Andriamanitra io izay nahariny zao rehetra zao ary toky ho an'ny maro satria mitady toky ny olona, toky izay ny tadiavina. Voataiza tao anatin'ny mozika mora ny tenany, ary ao anatin'izay indrindra no ikolokoloany ny manodidina azy. Ka antsany Noely no voiziny amin'ny alahady faha 20 ny volana desambra io. Mariana moa fa anisany nahafantarana azy ihany koa ny hoe Bruno sy malala. Fa isan'ny olana eto Madagasikara tato ato ny resaka aditany izay hita saika manerana ny nosy fa indrindra eto andrenivohitra sy ny manodidina. Tetikasa iray manamora ny fampanana tany sy ny fikarakarana ny taratasy mikasika ny momba ny tany, ny tetikasa tany ho anao izay karakarany master immobilier. Ny tanterahina tetsy amin'ny espace dera tamin'ny tian'io ity. Tanjony tetikasa tany ho anao izay arahana master immobilier service ny ampanana tany ny malagasy rehetra ary mba hanamora izany fananana tany izany na amin'ny lafiny arabola izany na amin'ny lafiny fikarakarana ny taratasy mba ho ara-dalàna. Nanomboka ny volana oktobra 2024 teo ny tetikasa andiany voalohany ary aharitra 5 taona. Mizara telo ny tolotra omeny master immobilier, ao ny Orker Park, Open Park ary ny Golden Park. Namoraina ihany koa ny fandoavam-bola. Misy ny Open Park izay natao ny rehetrarehetra, misy ihany koa ny Golden Park izay natao ny investisseur. Tsy ndraiky manokana eto ngamba ny ao anatin'ny Worker Park dia ny tombony lehibe ao anatin'ny Worker Park hidiny azo tsikelikely ny volan'ny tany arakaraka izay fanarahana banky akaiky anao no izany ilay izy io. Dia noho izany afaka ianao mandoa ao anatina taona, ao anatina volana, ny tany arakaraka izay mampaharezanao afaka ianao mahazo tany. Afaka miara-miasa amin'ny kanto ny orinasa. Lano maso ivony tetikasa tany ho anao ny mpanakanto solo Andrena Solo izay hitondra ny traikefany sy ny fifandraisany amin'ny daholobe. Afaka miara-miasa tsara ny tanora izay manana traikefa sy ny lehibe ihany koa, lehibe taona izay manana traikefa ihany koa. Tsy voatery eo amin'ny resaka teknika amin'ny fifidianana tany fa mety any amin'ny resaka torohevitra sy izay mbola mbazaiko tokoa afaka miara-miasa koa ny kampo sy ny orinasa. Zavatra reo raha tena marina tsy tsara tsara raha misy kampo anatin'ny tolotra meny orinasa anankiray. Miantoka zato isan-jato ny fanotratana ny tany amin'ny vidiny tetikasa tany ho anao ary eo amin'ny 3 volana eo ny faharetan'izany. Isan'ny tolotra omeny tetikasa ny Etsemerotsy Atosika, Vontovorona, Ambatomirahavavy, Bypass, Ambohidratrimo, Livaty, Manjakandriana ary ny Etsifenorivo izay 2,2 sy 1,000 ariary ny iray metatra toradroan'ny tany.
fa anisany nanatrika ny fionana teo amin'ny ministry ny azavaventy Roland Ratsiraka sy ny solombavambahoaka ny tanora izay niatrika ny fionam-ben'ny zatovavy manana ny fanakitan'izy ireo ny fizotry ny fivoriana teny amin'ny lapany Tsimbazaza izy ireo. Mandalo eto Antananarivo miatrika ny fionam-ben'ny zatovavy ny tanora latsaky ny 20 taona avy amin'ny faritra 12 eto amin'ny Nosy. Anisan'ny tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo ny fandalovany teny amin'ny lapany antenimieram-pirenena Tsimbazaza. Sambany ho azy ireo no niatrika mivantana ny fivoriana eo anivon'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Manana ny ambarany tovavy mikasika ny zava-misy tetsy amin'ny lapany Tsimbazaza ny zoma lasa teo. Mahafinaritra dia mahaliana be zany le mandeha aty dia faly be zay raha vao antenendreo hoe andeha any amin'ny antenimieram-pirenena tsika izao dia faly be zay dia zareo koa mahay mandray. Ny zavatra hitako voalohany indrindra aloha dia asa angamba n'le député no tsy liana maro ny andraikitra hatrehany angamba ny any amin'ny faritra misy azy any fa ohatra ny vitsy dia vitsy ny député hitanay manatrika eto dia tsy haiko na hoe zareo hoe manana fahefana misova amam-bahoaka ohatra ny sasa be daholo zareo rehefa miresaka. Tena tsapako le izy hoe tena nisy akony be taminahy manokana satria nahafantarako ny asan'ny gouvernement sy ny eo anivon'ny assemblée nationale dia hoe le gouvernement afaka manolotra koa projet de loi amin'le ankoatran'ny ataon'ny député manao lalàna zany ireo koa kay afaka manolotra dia nahafantarako koa hoe tsy izay ihany ny asan'ny député fa afaka koa hoe député de Madagascar tsy ny olana eo amin'ny faritra ny ihany no omeny fa ny olana eo amin'ny faritra rehetrarehetra koa afaka manome hevitra zany izy na hoe manao sonia am-bola ahafahana mahazo vola manamboatra lalana ohatra.